Itu voalohany aloha dia miara-dalana amin'ny fikarakarana film zay mankalaza ny fahafolo taonany a tao anatin'ny taona teo eo a safidy manokana ny la gastronomie pizza zareo niantso anay mihitsy izy hoe nanandrana izy zany dia angabantsika miara-mahita amin'izao fotoana izao fa raha ny resaka fampisakafoanana mandritra ny film dia ny la gastronomie pizza miandraikitra azy ary zay a sady faly no miezaka hatrany zany mamaly an'izay fitokisan'ny mpikarakarany film zay a amin'ny alalan'ny fametrahana ny restauration de masse aloha zany a ho an'ny visiteur sy ny exposant fa indrindraindrindra ihany koa miandraikitra ny restauration a ilay antsoina hoe VIP ho an'zala ho an'ireo ray aman-dreny moa zany ny vokatra efa nanazatra efa nahazatra ny olona sy nanazarana ny olona no amidinay mandritra ny film zay hoe reo produit farany la gastronomie pizza raha tsy hitanisa ny pizza, ny glace, ny jus naturel dia misy ilay vokatra vaovao antsoina hoe fast food ny pommes frites dia misy ilay antsoina vokatra tena vaovao antsoina hoe assiette big love reo no varotanay amin'ny mpitsidika an'izao foire zao fa ary amin'le restaurant VIP zay antsoina hoe restaurant savoir plaire dia misy vokatra natokana ho an'izay hoe restauration de haut de gamme zay tsy ny film ihany no hoe isy iarahanay miasa amin'ireo le mpikarakara raha tsy ilaza ankoatrany hoe salon de la vita ny salon de l'auto ekena fa sehatra anankiray ampifandraisany mpikarakarany film tokoa anay amin'ny fandraharana malagasy zany amin'ireo le mpandrahara indrindra fa le ty amin'ny océan Indien ny foire tahaka an'izao la gastronomie pizza ho an'ny la gastronomie pizza ny film dia sehatra anankiray ahafahana sady mivarotra ny vokatray mandeha any ivelany satria fantatritsika tsara fa ny ankamaroany olona zay asain'ny film dia ny mpandrahara avy any ivelany makaty Madagasikara ny point de vente ny aloha amin'izao fotoana izao 4 izy eto Madagasikara ary 4 izy eto Antananarivo noho ny fangatahan'ny olona dia mbola hanokatra ihany zay ho anao Antananarivo manokana kanefa tsy adino ihany koa anatin'ny 3 taona ho avy hanokatra point de vente maromaro any amin'ny Renivohim-Parintany teo aloha anisan'izany Fianarantsoa, Tuléar dia misy tanàna vitsivitsy tahaka hoe Moramanga, Nosy Be zay everana fa anaovana point de vente la gastronomie pizza sady mihamanantona ny olona zay voalohany fa ny faharoa mamaly ny etaetan'ny olona zay hatreto aloha vokatra reo no ezahanay fehezana zay vokatra anisan'ny ahafantaran'ny olona la gastronomie pizza hatramintsika amin'ny teny zao dia reo ny ezahanay fehezana tsy manaka an'izany ao anatin'ny 3 taona ho avy mety misy vokatra zay everana ilain'ny mpanjifa ihany koa eny amin'ny tsena eo amin'ny resaka sakafo koa zany amisoatranareo nanome fafahana moa zany mba miresadresaka sy mampita ny etaetanay hoe ao anatin'ilay fandraharana voalohany aloha te hisaotra foana zay ny mpanjifa anay zay mijanona ho mpanjifa mandrakity ny androany te amin'ny teny vahiny moa hoe te rassurer te hanome antoka izahay ho an'ireo mpanjifa anay amin'ny alalany fanatsarana ny vokatray amin'ny alalany fametrahana ilay antsoina hoe hygiène alimentaire et hygiène de l'environnement zay zavatra takiny ny asanay satria resaka fikirakarana sy fikarakarana sakafo no ataonay zavatra tena saripady faharoa manaraka an'izay raha azo atao mba miantso ny tompona andraiky mpanjakana satria tsy hatriny fiarina dia azo lazaina hoe marisarisa raha tsy resaka fa tsy tia fahatapahana lava ny herinaratra teny satria tena mamono anay ao anatin'ny fandraharana ilay izy fantatrareo fa ny anay zao fikirakarana sakafo io sakafo io rehefa ratsy tantana ny conservation dia mivadika ho poiziny zay tsy dia ho tompona andraikitra zay amin'ny niveau misy anay ka anaovana antso ho an'ny tompona andraiky mpanjakana zay voakasika hoe mba jereo akaiky ry tompoko fa tena manahirana anay